antrany ny dinidinika iarahantsika eto ao anatin'ilay loha FDB hoe onona eo aminy manolotra fiarabana ary manonona firarian-tsoa antsika mianakavy no manasanao raha teo ihany koa aritra hatramin'ny farany. Mbola miaraka amintsika ny pasteur André Palatina Fanera izay tondra ny tohiny izany fiarah-mianatra izany raha ny fiaonantsika farany pasteur dia niresaka n'ilay hoe mofo avy any an-danitra isika. Miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandarantsika. Miarabanao indray ianao manadino ary fifaliana mandrakariva no iarana amintsika mandinika nyity ten'Andriamanitra ity ary manonona ny fiatanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Mofo avy any an-danitra nampitahina tamin'ilay mana tany anefitra tamin'ny diabe nataon'ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egypta dia nampitahina ihany koa amin'ilay mofo ambonin'ny latabatra atao amin'ny efitra masina. Izay no niarahantsika teto izay maneho ny tenin'Andriamanitra, maneho an'i Jesosy ihany koa izany rehetra izany. Dia raisina tombotsoa rano manana anao anazava sy hoe jeritodika kely ny fizarana farany iny melohany hidrotsika indray amin'ireo fanaka ao amin'ny efitra masina hafa. Ya, marina izay zany dia somary amafiso kely izay famitinana voalazanao izay na manadino hoe ilay mofo dia ao amin'ny efitra masina no misy azy. Zay aorinan'ny altara fanaovana fanatitra sy tavy fisasana. Zay avy nandalo ny altara dia mandalo ny tavy fisasana dia miditra ao amin'ny efitra masina. Miditra ao amin'ny efitra masina misy an'ilay mofo. Zay moa zany zavatra aseho fa heviny ara-panahy sy fampiarana no raisitsika amin'izao andro renantsika izao. Tsika dia mila mandalo eo amin'ny altara ary mila mandalo amin'ny tavy fisasana ary mila miditra ao amin'ny efitra masina isika miaraka amin'Andriamanitra. Zay le hoe onona eo aminy. Dia iny lefa namafisina ihany koa tamin'ny fandarantsika teo aloha namanatiny dia hoe reo ataontsika hoe farsa satria mizara telo zany le tabelina kely raha ny tena marina. Ny kianja dia ny efitra masina dia ny efitra masina indrindra. Dia ireo faritra telo ireo tsy hoe misy ny tena lehibe indrindra dia misy maivamaivana tsia fa mazava le ten'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ilay Exode 3:20 hoe manamboara fitoerana masina. Izy telo ireo zany mitambatra ary miaraka. Zay no mandrafitra ny fitoerana masina. Zay mandrafitra n'ilay toerana. Dia isika zany Andriamanitra zany monina eo amintsika amin'ny alalan'ireo faritra anankitelo ireo. Monina eo amintsika izy eo amin'ny kianja. Monina eo amintsika izy ao amin'ny efitra masina. Monina eo amintsika izy ao amin'ny efitra masina indrindra. Mila tsapatsika zany tena mila tsapatsika izany. Dia hoe hifitantsika le teo amin'ilay kianja hoe fanatitra, famelan-keloka, fiekekeloka, fibebahana. Mila miamboha ny sampy, ny fahotana manatrika an'Andriamanitra dia manantona eo amin'ny altara miaiky ny fahotana. Zay. Avy eo diovina, sasana ho afaka amin'ny fahotana amin'ilay tavy fisasana, batisa le izy. Tadidony batisa. Avy eo miditra ao amin'ny efitra masina miaraka amin'Andriamanitra mihinana an'ilay mofo satria voalazan'i Jesosy amin'ilay Jaona 4:9 namana iny tena mahafinaritra be. Dia hozy ilay teny Jesosy amin'ilay Jaona 4:9 nandeha faharoa amby telopolo dia hozy Jesosy hoe tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra hozy izy. Tsy Mosesy fa ny raiko izay any an-danitra hozy izy nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Dia ianao zany rehefa miditra ao amin'ny efitra masina miaraka amin'Andriamanitra dia manome anao mofo Andriamanitra. Zay mila hoaninao isan'andro mandrakariva. Dia zay le izy. Zay le hoe monina eo amintsika Andriamanitra amin'ny fihinanantsika ny mofo. Zay iza manome azy? Andriamanitra manome azy. Tsy olombelona manome an'ilay mofo fa Andriamanitra no manome an'ilay mofo. Zay mila raisinao dia hiainanao isan'andro. Zay le hafatra namanadinao hoe fiainana le mofo, fiainana. Ivelomana lisa. Jesosy moa zany le mofo ary amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra no hiaina, hatateraka an'izany hoe miaina
miaraka am' Jesosy Kristy izany. Mitovy ny zavatra aseho tany Edena mihitsy izy io na aminady anao zay le baiboly tena misy firindrana mihitsy ny baiboly fa zavatra aseho tany Edena dia zao nanome sakafo ho an'ny olombelona ny Andriamanitra. Rehefa namola ny olombelona Andriamanitra amin'ny Genesis fa tsy Exodus, Genesis toko voalohany dia ny tena Andriamanitra hoe arindro nomeko ho fihinanareo ny hazo rehetra manitsam-bo sy ny voankazo zay mamoa nomeko ho fihinanareo. Andriamanitra tsy Adama sy Eva zany no nifidy hoe ty Andriamanitra ty no metimety hoaniko ty na ty ny anany tiako hoanina. Tsia fa Andriamanitra mazava be ny tena amin'ny Genesis Andriamanitra nanome hanina ho an'ny Adama sy Eva. Dia izay no mbola ataon'Andriamanitra amintsika mandraka ankehitriny io mba hatateraka ilay hoe onona eo aminy rehefa monina eo amintsika Andriamanitra dia manome hanina antsika izy. Zay le afatra, manome hanina antsika izy. Rehefa monina eo amin'ny olona Andriamanitra dia manome hanina ny olona Andriamanitra. Tany anefitra nanome hanina ny zanak'Israely Andriamanitra mana. Ankehitriny dia manome hanina ho antsika koa Andriamanitra ty le tenin'Andriamanitra mofo velona zay manambara an Jesosy Kristy. Ndao itoizantsika ny dindinika ary misy an'le fanaka anankiray ao amin'le efitra masina dia tsina fa fanaovan-jiro. Fanaovan-jiro fitoransana zay efa nolazaina tamin'ny fandarantsika teo aloha fa tsy maty mihitsy io. Tsisy fotoana zany hoe ritra hono le solika satria menaka zany no mandrehatra azy hoe lano ny menaka amin'le fanaovan-jiro ka maizina satria tsisy varavarankelany le tabelina kely tsisy. Dia mila fahazavana mandrakariva ao ka hoe tsisy fotoana zany hoe lano hono le solika mandrehatra an'le fanaovan-jiro ka maizina be ao ka ndana aloha mba jereo solika kely fa ry havana malala mirehatra mandrakariva io fanaovan-jiro io, mirehatra isan'andro. Inona ny afatra tiana ampitaina amintsika ary onona eo amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovan-jiro fitoransana. Ndao maka ny ten'Andriamanitra tsika Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahadimy. Jaona voalohany toko voalohany ka ny andininy fahadimy. Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo, Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Zay mazava ny teny Andriamanitra dia mazava. Asa dimy zay dia osisa ny tena misy firindrana ny baiboly. Inona ny foroan'Andriamanitra voalohany aminady anao tany amin'ny Genesis? Mazava. Mazava ny foroany voalohany. Misy mazava dia nisy mazava satria nahoana Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina ao aminy. Ka raha monina eo amintsika tompoko Andriamanitra mazava dia ahoana zany ny zavatra miseho? Raha monina eo amintsika le Andriamanitra mazava koa ny fiainantsika. Dia mila mazava koa tsika mila mazava tsika miaraka amin'Andriamanitra. Zay ny le izy na fanazahoana tsotra be. Andriamanitra dia mazava tsy misy maizina ao aminy. Ka raha monina eo amintsika Andriamanitra ilay mazava dia mila mazava koa tsika. Sady zay ndao ary toizantsika ny ten'Andriamanitra Jaona toko fahavalo andininy faharoa ambin'ny folo. Ao anatray ny voalazan'ny Jesosy. Jaona toko fahavalo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izany fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Dia jereo tsara fa mitovy an'le mofo teo ihany. Le mofo miraiko izay any an-dandro izy Jesosy manome anareo ny tena mofo. Dia izy Jesosy za le mofonay. Jaona toko fahaenina za le mofonay. Dia ohatra zay koa kay le fanaovan-jiro. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina ao aminy. Dia izy Jesosy za le fahazavana. Za ny fahazavana zao tontolo izao. Mahafinaritra ny baiboly. Onona eo amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ilay fanaovan-jiro fahazavana. Amin'ny fomba ahoana? Zay foana zany no ezantsika hofantarina sy horaisina ny fampiarana amin'izao andrainantsika izao ka mamala ilay fantaniana hoe mbola monina eo amintsika avy Andriamanitra ankehitriny sa tsia.
azonao le izy namana dinao zay ny mifantatsika io hoe mbola monina eo amintsika avy Andriamanitra amin'ny fomba hoana no onenan'Andriamanitra eo amintsika amin'izao andro ankehitriny izao mandra-pahatonga n'ilay fotoana zay raha tsika monina aminy any amin'ilay kananany lanitra fanaovan-jiro any ho Jesosy izao ny fahazavana izay manaraka mahafinaritra hoe teny Jesosy io izay manaraka ho Jesosy tsy mba ndeha maizina fananany fahazavana iny izay zany ny lesona voalohany raisika raha monina eo amintsika Andriamanitra izy mazava tsika maizina satria nanota zay le izy ane tsika nanota maizina tatao anatin'ny aiziny tsika noho ny fahotana satria ny andrinany maizina mpanjaka zao famezina zao tsy iza fahadevoly araka ny teny Jesosy amin'ny Jaona 4:9 ny 5:telopolo de milaza an'izay Jesosy hoe izay manota dia andevony ota zay zany le izy kanefa ny ten'Andriamanitra koa de milaza amin'ny Romana 3:3 fa samy efa nanota izy rehetra tsika zany maizina Andriamanitra nefa mazava de Andriamanitra le mazava onona eo amintsika fomba hatateraka izy izay manaraka ao Jesosy zany fahazavana izay manaraka tsy mandeha maizina mila manaraka an Jesosy le mofo de mazava le hoe mila mihinana le mofo sady zay fa le fanaovan-jiro indray le mazava Jesosy le fahazavana mila manaraka an'ilay fahazavana de tsy iza fa Jesosy Kristy ndao ho ampitsika kely zay fanazavana izay Matthieu 5:4 Matthieu 5:4 zao no voalaza aminaran'i Jesosy ianareo ny fahazavana zao tontolo zao tsy azo afenina zay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra jelo tsara raisika le Jaona 5:8 sy le Matthieu 5:10 amin'ny Jaona 5:12 de miteny Jesosy hoe zany fahazavana zay manamafy an'ny le Jaona voalohany 5:10 manao hoe Andriamanitra dia mazava zay tsika mihitsy ny fahazavana Andriamanitra ny mazava Jesosy ny fahazavana kanefa amin'le Matthieu 5:10 de miteny re Jesosy hoe ianareo no fahazavana zao tontolo zao zay le namana dino le hoe monina eo amintsika Andriamanitra le mazava monina eo amintsika de rehefa monina eo amintsika Andriamanitra le mazava de miteny tanteraka le Matthieu 5:10 ianareo no fahazavana lasa mitaratra aty amintsika ny fahazavana avy amin'izy avy amin'Andriamanitra mitaratra aty amintsika le fahazavana avy amin'Andriamanitra zay ke le hoe fanaovan-jiro fitorantsana ny fampiarana azy de le fahazavana io namana dinao aveliko indray manao ny fahazavana io mirehitra mandrakariva fa tsisy hoe misy fotoana l'izy maty tsisy fa mazava mandrakariva io zay manotiany Jesosy ho tenenina amin'le Matthieu 5:10 hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao tsy azo afenina ny tanàna miorina tampon-tendrombohitra tsy azo afenina eo zany eo ambony eo de hitan'ny olona rehetrarehetra le mazava fa tsisy fotoana hoe asotrio are ambany latabatra reo le jiro e fa tsy maintsy apetraka eo amin'ny toerana zay ahitana azy ny fahazavana mba hahafany manazava ny olona manodidina rehetrarehetra zay le hoe tsy azo afenina ianareo ny fahazavana amin'ny fomba hoana ny atonga antsika ho fahazavana nga tsika amin'ny fahazavana tsika amin'ny fahazavana Andriamanitra ny mazava Jesosy ny fahazavana zao tontolo zao fa amin'ny fomba hoana dia tanteraka le hoe zay manaraka ao Jesosy tsy mandeha maizina de lasa mitaratra eo amintsika ny fahazavana Jesosy Kristy tsika zany tahaka ny fitaratra zay no andeha ho raisika anazy tahaka ny fitaratra sika io de le fahazavana le solosa zany any amina miainga avy any amin'Andriamanitra miainga avy any amin'i Jesosy izy ny tena fahazavana de tsika fitaratra de mandeha aty amintsika ilay fahazavana eo amin'le fitaratra de avy eo maniny ny fahazavana miampita iny le antsoina hoe reflet
de mandefa refle na taratra any amin'ny hafa indray lay fitaratra le fitaratra miatefy eo am'le fahazavana de mandefa refle izy taratra de izay ny mahatonga Jesosy miteny hoe ianareo ny fahazavana raha ny tena marina tsy tsika ny fahazavana tsy le fitaratra ny fahazavana Jesosy le fahazavana fa mitaratra amintsika le fahazavana Jesosy de avy eo tsika mandefa refle any amin'ny hafa ihany koa de lasa hoe ianareo indray ny fahazavana sy Jesosy zay ke zany tiana ampitaina amin'ity fizarana ity na aminadinao le hoe fanaovan-jiro onona eo amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ilay fanaovan-jiro Andriamanitra lay mazava onona eo amintsika izy amin'ny fomba ahoana no fampiarana azy amin'ny fampitantsika ny fahazavana makany amin'ny hafa amin'ny fampitana ny fahazavana makany amin'ny hafa de ao amin'ny 9:12 no milaza an'izay Jesosy manazava an'izay mihitsy izy Matthieu 5:5 ny 9:12 Matthieu 5:5 ka ny 9:12 aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo zay any an-danitra io le famitinana le fanazoana teo tsika dia fitaratra sika mandray le fahazavana dia mampita an'ilay fahazavana refle mampita de ozy izy Jesosy aoka azava eo mason'ny olona ny fahazavanareo aoka azava eo mason'ny olona ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo de iza no ankalazain'le olona le source Andriamanitra le mazava mba ankalazany ny rainareo le mazava zay any an-danitra tsy nareo no ankalazainy nareo tsika ny refle fotsiny fitaratra tsika fitaratra fotsiny fa mazava tsika rehefa mandray an'le taratra avy any amin'Andriamanitra de lasa mazava tsika de rehefa hitan'olona fa mazava tsika dia mankalaza an'Andriamanitra izy mahafinaritra be io teny io ndao toizantsika kely le fanazoana amin'ny Jaona 1:17 Jaona 1:17 ka ny 17 fampiarana ihany zany zao izy ity toy ny le fampiarana fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra zay mahafinaritra le izy satria voafitinao anatin'io zany le fanazavana teo le hoe tsika de toy ny fitaratra mandray taratra avy amin'Andriamanitra avy amin'ny Jesosy dia mampita amin'ny hafa ihany koa de ozy izy raha mandeha eo amin'ny mazava tsika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana inona tsika ozy izy firaisana manana firaisana aminy isika ary rehefa manana firaisana amintsika de inona zavatra miseho ny rany Jesosy zanany manino ozy izy manadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra diovina le fitaratra tompoko mba hahafahan'le fitaratra mandray le fahazavana tsy mampita any amin'ny hafa ka mba hazava eo mason'ny olona ihany koa ny fahazavantsika de mila diovintsika ny rany Jesosy no manadio atsika manadio an'le fitaratra amin'ny loto fahotana rehetra de manana firaisana amintsika de mandeha eo amin'ny mazavatsika mandeha eo amin'ny mazava ndao aka maky 2:9 tsika fampiarana Jaona 1:2 ka hatramin'ny 10 Jaona 1:2 ny 17 sy ny 10 ka hatramin'ny 11 hatramin'ny 11 izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankala ny rahalahiny de mbola ao amin'ny maizina ihany izay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitonana ao aminy fa izay mankala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa nahajamba ny masony fampiarana ny voalaza ny ten'Andriamanitra io ona eo aminy ao izy Andriamanitra dia Andriamanitra mazava tsy misy maizina akory ao aminy izy zay ona eo amintsika Andriamanitra mazava de tsika raha mono amintsika Andriamanitra le mazava mila mandeha mazava koa tsika sady zay mba hatonga tsika andeha mazava mila diovina aloha tsika ho afaka amin'ny ota
loto ny rany Jesosy ny manateo antsika afaka amin'io tarehetra ka raha mandeha ao mazava tsika de manana firaisana aminy isika deo sy izy le voalaza teo raha zay milaza fa ao amazava izy kanefa mankala ny rahalahiny de mbola ao amin'ny maizina ihany izy fa izay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava fa izay mankala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ry havana malala fampiarana ona eo amintsika izy zay le loha hevitritsika ona eo aminy aho izy Andriamanitra ny zavatra miseho zany tompoko rehefa monina eo amintsika Andriamanitra izy mazava de mila mandeha mazava tsika tsy possible zany tsy mitombina namana dino hoe monina eo amintsika Andriamanitra izy anefa mazava de enao mandeha maizina tsy ara-dalàna zany fa raha tena hoe monina eo amintsika Andriamanitra le mazava de mila mandeha mazava tsika ny anehoana n'izay hoe mandeha mazava zay tsika tiany rahalahy zay tiany rahalahy zay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava zay voalaza tena Andriamanitra ny amaranantsika n'ity fizaran'ity dia le hoe fanaovan-jiro ny mampirehitra le fanaovan-jiro solika na menaka no mampirehitra le fanaovan-jiro mazava ny voalaza tena Andriamanitra Jaona 5:13 Jaona 5:13 fa ovakitsika mialohan'izay aloha ny 17 Jaona 5:17 fa izao milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia irahako aty aminareo izy de 17 fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalina anareo amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa zay reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo aika izay le menaka na le solika mampirehitra le fanaovan-jiro raha tsy hiala aho izy Jesosy de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra mahatsara anareo ny fialako fa raha andeha aho de irahako ho aty aminareo izy ry havana malala mba hahatonga antsika hazava ary mba hahatonga ny fahazavantsika irehitra mandrakarivo de mila an'le solika tsika de tsy na fanofany masina raha miteny le Jaona 1:2 mivakitsika teo nanadino hoe zay tiany rahalahiny no mitoetra amin'ny mazava tsy tanteraka ane io raha tsy misy an'le solika de tsy na fanofany masina tsy tanteraka io raha tsika zany no hiezaka hoe za hiezaka mba ho tiany olona rehetra satria mila mandeha mazava Andriamanitra monina eo amintsika Andriamanitra de mazava de tsika mila mandeha mazava tsy tanteraka io raha tsy misy an'le solika zay mahatonga le fanaovan-jiro tsy maintsy misy solika ao anatiny mba hampirehatra azy de tsy na fa mifany masina le solika porofon'izany namana tinao Galatiana 5:5 milaza an'izay efa mahazatra antsika zay te zay mivoka rehefa ao anatsika le solika de inona no zavatra miseho 2:12 Galatiana 5:12 Galatiana 5:12 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharam-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Zay. Fa ny vokatry ny fanahy, vokatry le solika. Tsy de inona voalohany eo? Fitiavana ny voalohany eo. Vokatry ny fanahy de fitiavana. Zay tiany rahalahiny no mitoetra amin'ny mazava. Mba hahatonga anao hitoetra amin'ny mazava, mila manana le solika. Vokatry le solika, fitiavana vokatra. Zay mankala ny rahalahiny de mbola maizina izy. Dikan'izay tsy manana inona izy? Tsy manana le solika izy. De rehefa tsy manana le solika de tsy manana fitiavana. Rehefa tsy manana fitiavana de ao amin'ny maizina izy. Tsotra be ne le Baiboly. Zay.
rehefa tsy misy an'le solika ao anatinao de tsy mazava ianao, tsy mirehitra. De rehefa tsy mazava ianao de ao maizina ianao zany dika. Ka rehefa maizina dia mankala ny rahalahy satria tsisy an'le vokatriny fanahy de tsy nafa ny fitiavana izany. Eny are, satry foana mbola hijanona eto satria mbola tsy lany mamina ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo andininy izay toa vaovao isan'andro ho antsika tsiraray avy, kanefa dia efa voarakitra ao anatin'ny ten'Andriamanitra izany isaorana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika teto ndao entanambavaka indray zany loha hevitra sarobidy izany pasteur. Ivavakantsika raina izay ny an-danitro teonina eo aminay ianao no fahazavana, ianao Andriamanitra no mazava, feno aizina n'izao tontolo izao, aizy ny faharatsiana, aizy ny fankalana. Tompo Andriamanitra, ianao dia niteny manao hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo izao. Tianao mba hitaratra eo aminay ny fahazavana avy aminao, ka tonga anay andeha amin'ny mazava ary hitoetra ao mazava. Tompo ampitoera ty anatinay ary ilay solika izay ampahazavanay dia tsy nafa ny fanahy masina izany, ka hiasa ty anatinay tokoa izany fanahy masina izany, ka tonga ny fahazavanay iseho eo anatrehan'ny olona rehetra, hanazava ny olona rehetra, hiparitaka any amin'ny olona rehetra ny fahazavanay amin'ny alalan'ny fitiavana ny olona rehetra, fitiavana ny namana, fitiavana ny hafa ihany koa. Tantero amin'ny fiainanay izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia angasitranay ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany tolorantsika fisaorana ihany koa ireo namana teknisianina izay nanome tsy ho zavatra na mifandray antsika, isaorana ny pasteur Leparty Fanera izay mbola vonona noho ny dimy miaraka amintsika ao anatin'ilay loha FDP hoe vonona eo aminy aho. Manao mandrapitafa, mandrampijery, ao manaraka.